Fanapahan-kevitra ovinona no nandraisanao an'izay hoe anohana ny Florajoelina. Za no Rajoelina mety ny ataony tokony mba hazavainao hoe inona ny nety tamin'ny andro Rajoelina. Za matsy za manoka de mba nitantena hoe inona zavatra nety tamin'ny andro Rajoelina. Fampotena tanteraka amin'ny rehetrarehetra. Tsisy raha manjary amin'ny andro Rajoelina. Candidat ve sa tsy candidat Andriamatoa membre Vatomanga? Ny vahiny tao amin'ny fandaharana manokany Real TV sy TV Plus i Maminena Ravatomanga na koa fantatra amin'ny anarana hoe PDG Mamy Ravatomanga. Nilaza izy fa anohana Andriamatoa Andry Rajoelina tsy misy fepetra amin'ny fifidianana ho avy izao. Manoloana io dia mandefa valan-kafatra ho azy i Kotolela Maitsoambo makasika zany fanohanana Andriamatoa Andry Rajoelina zany. Rehefa nanontaniana i Mamy Ravatomanga dia hilatsaka ho fidiana filoham-pirenena ve izy sa tsy? Mazava ary mivantana ny valiteny nomeny, mpandraraha izy fa tsy mpanao politika, zany hoe tsy hilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena izy amin'ity 2023 ity. Ary raha mbola azony atao dia mifantoka amin'ny resaka fandrarahana no zavatra tiany atao. Candidat ve sa tsy candidat Andriamatoa membre Vatomanga? Zaho efa niteneniko anareo fa ny tenako dia mpandraraha efa tamin'ny 90 manana soroka be milanja amin'ireo mpiara-miasa amiko ireo ny ambitionko dia ny ampitombo an'ireo mpiara-miasa amiko ireo ho avoroa eny avolo eny ao anatin'ny fotoana izay arak'izay tratra. Zay ny ambitionay mpandraraha. Aleo ny resaka politika ho an'ny mpanao politika. Toy izao kosa nahitany Kotolela Maitsoambo ny valinteny Mamy Ravatomanga rehefa nilaza izy fa tsy hilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena satria anisan'ny fanontaniana izay nanitikitika ny vahoaka malagasy hoe hilatsaka ve izy sa tsy. Ny andrasan'ny olona efa herinandro na hatramina ambolana koa raha hoe antaninao hilatsaka ve Ravatomanga sa tsy. Zay ny andrasan'ny olona efa ela be. De voatery niaritra trefla zany anatin'ny adiny telo ilazany fa hoe tsy latsaka izy. Zay ny pire tamin'le scénario omaly tena hoe tsy latsaka izy. Pire koa mbola lazany koa zany efa niteny taminareo tsy latsaka satria za mpandraraha fa tsy mpanao politika. De nalemy daholo zany gasa rehetra hoe rehefa maty ny rôle amin'le film reny rehefa mijery cinéma anao de maty ny rôle de mody ala zany de kivy be. Rehefa nilaza mpabe masy fa tsy latsaka ho fidinina filoham-pirenena i Mamy Ravatomanga, mazava ho azy fa tsy maintsy anohana antoko politika iray izy. Nilaza izy fa anohana tsy misy fepetra any Andriamatoa Andry Rajoelina izy. Fanapahan-kevitra ovinona no nandraisanao an'izay hoe anohana ny Florajoelina. Fanapahan-kevitra za aloha tsy manana ambition hanao politika. Ngamba tonga dia valiko mivatana ianao. Ary tamin'ny émissionko taloha tamin'ny 1er avril za raha niteny taminareo miantso ny filoham-pirenena hilatsaka. Tsisy azarany za niteneniko zany ary tsisy mihitsy hoe pression na hoe zavatra hafa ambadika zany, tsisy an'izany mihitsy fa tena fijerena an'ilay firenena izay efa sahirana amiko tsy mendrika an'izany intsony ny firenena malagasy. Ho an'ny Kotolela Maitsoambo manokana izany valinteny izany dia tokony misy fanontaniana tokony napetraka mpanao gazety hoe anohana Andry Rajoelina amin'inona? Inona zava-bitany Andry Rajoelina? Inona zavatra nambana tenainy? Inona zavatra efa vita? Araka ny fahitany koto ny zava-nitrangana nandritra ny fitondrana Andry Rajoelina dia tsy mitsahatra mitotongana ny ekonomika malagasy, tsy mitsahatra mitotongana ny fiainam-pirenena, fa apotena tanteraka ny zavatra hita nandritra nyity fitondrany Andriamatoa Andry Rajoelina ity. Fanontaniana tsara napetraka dia hoe i Mamy Ravatomanga anohana Andry Rajoelina amin'inona? Satria tsy mitsahatra mitotongana ny fiainan'ny malagasy. Inona zavatra tokony andrasana amin'ny Andry Rajoelina? Za no Andry Rajoelina mety ny ataony tokony mba hazavainao hoe inona ny nety tamin'ny Andry Rajoelina. Za matsy za manoka de mba nitantena hoe inona zavatra nety tamin'ny Andry Rajoelina. Inona ho anareo izay manohany Andry Rajoelina io dia mba tiako mba hazavainareo inona zavatra nety. Anao foto-drafitrasa anamboatra pont ery mindrana vola amin'ny banque mondiale dia anamboatra pont hitrosaina
trosaina l izy de aveo ny sasany manao alizy fa io atao fotsiny io fa tsisy lahara-pamena ary tsisy akony amin'ny fampandrosoana mihitsy na ny kely ary fa potena tanteraka amin'ny rehetrarehetra tsisy raha manjary amin'ny Andry Rajoelina. Raha resaka zopirenena frantsay no resahana dia tsy manana zopirenena frantsay izy fa tsy nilaza kosa izy hoe tsy manana zopirenena hafa. Ankoatr'izay naneho hevitra izy mahakasika ny fananan'Andriamatoa Andry Rajoelina ny zopirenena vahiny na koa zopirenena frantsay. Hoy Mamira Vatomanga hoe tsy mahita zay olana amin'izany izy satria betsaka ny mpanao politika izay manana nationalité hafa nefa mandray andraikitra eto amin'ny firenena. Betsaka ny olona ambony sy malagasy tsotra manana zopirenena vahiny nefa mbola miaina soamantsara ary tsy nampiarina izany lalàna izany. Amin'ny manokana dia faux débat na koa faux problème zavatra ifantohan'ny ireo antokom-panohitra na koa ireo malagasy izay mikatsaka tia hampiatra izany lalàna izany. I Mamira Vatomanga dia mangataka ary miangavina Andriamatoa Filoha mba hilatsaka satria izy dia manana zopirenena malagasy na dia eo aza zany fizakany zopirenena hafa izany fa izy kosa dia malagasy ary tokony hilatsaka ho fidiana filoham-pirenena. Za aloha tsy manana zopirenena frantsay. Mikasika ny zopirenena amin'ny filoham-pirenena tsy hitako izay tokony ho problème amin'iny. Amiko faux problème ilay resaka zopirenena anana amin'ny filoham-pirenena sy ny fianakaviany. Maro ny olona manana zopirenena eto, double nationalité zany maro. Tsy eritreretinareo fa betsaka ny olona manana zopirenena tsy apozintsika hafa. Izany valin-tenin'ny Mamira Vatomanga zany dia mampatsiahy ny valin-tenin'ny ministra Serasera Lalatiana Rakotondrazafy hoe tokony hilatsaka ho fidiana filoham-pirenena Andriamatoa Andry Rajoelina satria malagasy izy ary monina eto Madagasikara mahay teny gasy, zany hoe manana zo 100% hilatsaka ho fidiana filoham-pirenena i Andriamatoa Andry Rajoelina. Hoy Lalatiana Rakotondrazafy. Andry Rajoelina misaka ny zopirenena malagasy tsy misy ady hevitra mihitsy zany mikasika an'izay afaka milatsaka ho fidiana izy zany. Ao anaty lalam-panorenana tsy misy hoe rehefa te hilatsaka ho fidiana ianao dia tsy mahazo mizaka fa tsy ny zopirenena malagasy, tsy nisy an'izay aloha. Faharoa manarakaraka izany. Raha toa ka sanatria tsy lany eo amin'ny fitondrana intsony Andriamatoa Andry Rajoelina, napetraka ny mpanao gazety ny fanontaniana hoe hitsoaka hialan'ny Madagasikara ve i Mamira Vatomanga satria mantsy araka ny hitantsika ny eto Madagasikara tsy maintsy manao valy faty politika foana ny antoko politika rehefa tonga eo amin'ny fitondrana. Tsika tsy malala iza no ho lasa filoham-pirenena. Izany fanontaniana zany dia napetraka Gasikara Fenosoa. Hitsoaka ve Mamira Vatomanga satria tsotra sady mahitsy ny valin'ny tenin'ny Mamira Vatomanga. Tsy hialan'ny Madagasikara izy satria tsy nanao ratsy. Izy dia olona mandoa hetra ary izany kompania izay tantaniny dia manasoa ny vahoaka malagasy. Olona eo amin'ny 4000 mahery eo no miasa ao, zany hoe olona mamelona vady aman-janaka zany. Zany hoe manasoa ny fiarahamonina izy fa tsy manao ratsy akory. Tazoniko izay teny izay ary tsy hitako hoe inona moa ny alako hoe teto daholo ny investissement izay nataoko anie. Amina miliara ny investissement natao teto hoe. Ary ny orinasa Sodiaty manao participation be dia be amin'ny fandoava-ketra. Miliara maro ny etra alohanay. Transparent zany afaka hitanareo any amin'ny fisika sy ny douane sy ny sisa. Tom-pamaranana dia raha ranan-kaiky ny fandaharana iny, Mamira Vatomanga dia olona manana fahaizana manokana izy amin'ity resaka fandrararana ity. Ary fantany daholo ny zavatra ataony ary voavaliny ihany koa izay fanontaniana izay napetraka teo. Dia teo aza ny fanontaniana mahakasika ny afera maloto izay mahavoatontonona ny anarany dia namaly am-pitoniana ary namaly mivantana izy. Sika tsy malala marina ve sa tsy fa izy dia olona azo sokajiana, mahay ary mpandrarà mahay ihany koa.
na dia zany malasa saina ihany maninona mamy Ravatomanga minia mikipy maso manohana Andriamatoa Andrajoelina izay efa hita fa mitotongana tsisy zavatra mety zavatra ataon'Andriamatoa Andrajoelina. Misy antirihany ve ao sa zay sy zay ny vidéo tsika androany. Aza dino misy s'abonné sy manisy j'aime ny vidéo amin'ny manaraka indray.